baolina kitra eo anivon'ny fihezamana kosa indray izy ity dia anomboka amin'ny volana jona izao ny taom-pilalaovana fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny anivon'ny fihezamana izany eo amin'ity sehatry ny baolina kitra ity mitondra fanazavana indrindra mikasika izay ny tompon'andraikitra baolina kitra eo anivon'ny fihezamana. Hiditra amin'ny taona faharoa zany ny fikarakarana ny baolina kitra eo anivon'ny fihezamana eto Antananarivo renivohitra. Efa taona faharoa zay efa navita dingana ray tamin'ny taon-dasa ary ezaka hanao tsaratsara kokoa amin'ity taona ity ka manentana antsika amin'ity baolina kitra rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina fa anomboka amin'ny volana jona ho avy zao ny fifaninanana 2024 izay ho tanterahana eo amin'ny kianjana larobe avokoa ny lalao rehetrarehetra. Azo iverenina ve inona aby le mety hoe club avaizanao afaka mandray anjara ao anivon'ny fihezamana? Ny club rehetrarehetra eny anivon'ny faritra rehetra afaka mandray anjara akoatran'ny division voalohany eto Analamanga. Licencié amin'ny ligue zany tsy mahazo mandray anjara. Mety inona ny hoe fanatsarana isy amin'ity taom-pilalaovana vaovao ity? Ny fanatsarana isy ho an'ny hatramin'izay moa ny fizarana ny loka toy ny omby, ny kopy sy ny médaille amin'ity zany ny tompon-daka dia hoetohan'ny ao amin'ny bureau ny fihezamana 3 andro felan-tsasatra any Fenerive-Est sady manao ara-pilalahina any Fenerive-Est. Raha misy ary ny hoe club liana amin'izay fandraisana anjara anivon'ny fihezamana zay aiza ny hoe isoratana anarana? Manantona mivantana bureau ny fihezamana eo Ampasy Madinika eo ampitan'ny auto-école